Marina tsimba meloka atolotra ho an'izay mangila tsofiny Marina tsimba meloka Laolotika mintsy foko raha rivariva avy niasany nahita zazavavy tokony no 12 taona teo eo ny osinjasy ny tsirara tamin'ny arabe mbola nisaina ny lavondro fa tsy tonga nay sy ny mpaondro vona tany amin'ny tompo-pahasalamana dia tapitra nay nonga be kanjo herinandro teo arinina ny toro ny fianakaviana tsisy resaka na fanontaniana fa avy hatrany dia sarika ampanjinina vonangiran-jaty dia mpitandro filaminana ny sary tava sy nanao fanaminana nanodidina ny trano nanaitsy amin'ny piray vody-rindrina ny tabataba ngo mitapy adina hoe sy mivoaka eo sakano aza vela hetsika fa eo apototro mimpoleta fahano mipetahana menoto ny tanako roka toy ny sambotra lanina azo ary tonga dia nidy atrano maizina efatsamby 20 ora avy eo ny tanana vonjy maika tena tamin'ny ora fa nangidorora ka nangidorora amin'ny fianakaviana fa olo-tsotra sy madio ny fomba voendrikendrika tamin'ny fomba moramora lotiky ny atarana ilay kibo ny finosana ka iny telo ny torana satria mbola tsy ny fitorana dia voatonona olo-meloka le olo-marina ary mifatorana zao angamba ho ihany lalana efa vosoratra ka tsy maintsy izorana fa endrikendrika von'olona feno abibinana na voaroe akatany mora avy hatrany manjam-pianjo amin'ny fitsarana dia nanaiko fa ambany lalàna ny ainga lako sy ny teny ratsy tsy afa nanohatra fa niaritsatysatsy roa volana tatio arina ny volo lava ambava tsy mitapaka ny tena mahi satria ny kalina terina tsisy tonga fanosolo kaloria fa efa niotoko mantsongomby 10 aogosy dia nambenina sy mifatorona tsara fa nahina so andosy anio ny miandro tsaran'olombelona velona etsy amin'ny lampananosy saka mibanjina ny lanitra sady nangano any amin'ny famarinako fety voosy indreo fa efa vory na ny fianakamsa na mipanotsina na mpitory fa ory dia ory le rozy ny tany raha jerena ka nampitsaka tao akapoa hoe merena fa nietsaketsako mipiarabelona tsy maintsy resena tsy kiarotra ty amiko ihany koa ny mason-jabofy miaraka amin'ny endrika maloka sady latsa-dranomasiny tsy mitsaha mibanjina anjanany eto amin'ny hazo meloko eto amin'ny hazo meloko fitsarana izao dia misokatra ny sampana fitsarana adeloka am-pehivava eto amin'ny fitsarana nosy dossier 420 sekonjato bara 12 tiré CR bara tana fampanoavana miady amin'ny andriamato rakotonjazana ny STOUL ianao dia voapanga fa nahafaty olona ny ariva angaika 12 jona saboabony tamin'ny fitora eloka voatondro sy faiziny ny andininy fa 12 sy telonjato ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana erisetsa feno abibina no nanonao azy no ny anjo famaizana ka ekenao sa lavinao laviko maron-jany tompoko azonao amarinina ve momba an'izany eny tompoko ariva efa tamin'ny fitorana nanjefeo ny talao sy ny lavonjo ny sofiko gagarerazako fa tovavy ny osinjasy ny tsirara tamin'ny tany ny tazako mariana fa loza mpiarako dinina azo azy satria mangana noho ny dona mafy ny fehany avy ny tanany tapaka ny lohany vaky ka ahoana moa ny avitako an'izany tsy fiara etiko tsy langilangy tsy famaky ary nahoana tsy nandosy tsara vo avy navanina ny loza fa taoko tanjo ny filaminana sy mpamonjy vonina ny natsoko atarobimba hiaraka amiko any amin'ny tompo-pahasalamana saingy noho ny tonga taniny eny dia tsy tana ka amiko tsy hitako andrimatofilony eloko avitako tamin'ny alanenina sy ny famonjenaina nataoko tamin'ny raha tompoko vavy ka miangavy atolotra anareo tsara ny fahenjena sy ny fahamarinana ny fanahaka ny fianenana vitanareo zao raha zao misaotra tompo misintona ny fitsarana rehefa nidinika fitsarana dia namoaka izao didy izao andriamato rakotonjazana ny STOUL ianao dia voaheloka hiasa terivozona manjapa-faty sazy miantona ka raha misy tsy afa-po tamin'ny didy dia manana roa andro izy ahafahana namanjava izao didy izao misaraka ny fitsarana eto anosy misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany misaotra tompoko